manolotra ny araba tompoko araka ny hitantsika amin'ny sary azo famitsanabolana izao dia misy an'ity rindrina ity ato atsimony lakan-dranon'ny Mozambika izay kisaka analefaka ny ala izay eto Madagasikara ary amin'ny merotsakorana any amin'iny tapany atsimo nosy iny izany hoe faritra anosy Iorombe ary any atsimo atsinanana any. Ho an'ny faritra androy moa dia saika andraona amin'ny ankapobeny izay mety hisy any orana tandrifin-drahona indraindray. Na izany naty izany aza nefa dia saika ho mafy hatrany aloha ny fitsokon'ny rivotra aty amin'ny tendrony avaratra sy aty amin'ny Motsiraki Sofia sy Boeny ka entanina hatrany zany ny mpampiasan'ny ranomasina sy ny mpanjonany ranomasina mba ho mailo hatrany rehefa mivoaka mendrika. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary mahakasika ny toetry ny andro ho amin'ny Rapitso Zuma izay. Isitraka orana malefaka aloha ny voamaraina ny aty amin'ny faritra Nalanjorofo Sava ary Antsiranana voalohany sy faharoa. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny ny faritra Atsinanana Vatovavito Vinany atsimo Atsinanana ary ny ilany Atsinanany afovoantany fa hisava miandalana ihany zay rehefa misandratrandro. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika ho maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny raha isy ihany ny zavona ny voamaraina be any amin'iny atitany ny faritry Menabe iny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany ny orana any amin'iny Antsiranana voalohany sy faharoa Sava ary Analanjorofo. Raha aka endrika tandrifin-drahona kosa izay orana izay ho an'ny faritra atsimo atsinanana Iorombe ary Anosy. Andrahoana kosa ny ilany atsinanany atsimo andrefana sy androy izay mety hisy any ny herijika isina orana tandrifin-drahona indraindray. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika ho maina tanteraka mihitsy na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana voatombatompana ho amin'ny Rapitso maraina zao dia manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius eo ho antsika eto amin'ny afovoantany, 4 ka hatramin'ny 5 kosa ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny faritry Betsiboka, faritry Boeny iny dia nanika hatrany amin'ny 5 degré celsius mihitsy ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha mividy ny tetry ny androntsika amin'ny Rapitso tompoko lahy sy tompoko vavy, mamy fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.